ny tavandrahavavy na ranabavy mandranitra ny tavandranabavy na tavandrahavavy. Amen. Ka tsy riry ianao eto zany fa miarakitsika eto amin'ny hafanana, amin'ny etaeta, tsy jery olona fa hijery an Jesosy. Amen. Aleotsika hitehaka mafy be ho an Jesosy. Alleluia, alleluia. Mitsangana ianao dia izao Andriamanitra satria fotoana tsy mba ohatran'ny olona hoe misy fotoana anankiray rehefa tsy dia mifankahazo dia midongidongy. Ny olona rehefa tezitra aminao dia tsy miteny izy, midongy izy. Ary izay fitonginy izay dia tsy miresaka aminao izy. Fa Andriamanitra na midongy ianao na tsy midongy dia Andriamanitra vonona mandrakariva hiresaka aminao. Sa tsy izay? Dia afo mafy be indray ho an'Andriamanitra fa mendrika loatra izy. Mendrika loatra izy fa vonona ny resaka aminao, vonona ny tafatafa aminao, vonona mandrakariva hamangy ny fonao. Anjarantsika ny mitoetra tahaka ilay jiolahy teo ankavia na teo akaikin'i Jesosy rehefa nombony izy. Ny anankiray nanamafy ny fony, fa ilay jiolahy anankiray nanokatra ny fony, nanaiky na pandemy ny fony manoloana ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia inona? Nisy efa zavatra voaomana tany amin'i Jesosy dia niraisiny. Dia izay famonjeny izay. Mino fa izay ianao ilay vonona, ilay manokatra ny fo dia izay vonona ianao voalohany mampanaiky ny fonao ianao mampandemy ny fonao, tsy anana fanoherana fa manokatra ny fonao tanteraka eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mba hahafahanao mandray izay vonona izay tsara any amin'i Jesosy eo amin'ny fanatrehany. Dia izay nahatonga an'ilay jiolahy ataontsika hoe tsy niova fo mifanginy ny fanatrehan'Andriamanitra. Nampanaiky ny fony izy hisokatra sy andemo ny fony, tsy ahitan'Andriamanitra tahaka ny hoe amin'ny filantenany, fa nanokatra ny fony fotsiny teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia nandray famonjena avy amin'Andriamanitra. Androany dia izay ny fiainanao eto amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sakafo izay fonao izay, fantatra ianao fa vonona, fantatra ianao fa manana ny etaeta anatona an'Andriamanitra, alala bebe koa an'Andriamanitra, iaina an' Jesosy Kristy amin'ny alala ny teniny eo amin'ny fanatrehany. Ary minao fa tahaka an'izay niseho tamin'izany fotoana izany no amsahany Jesosy. Raha ny fahatsarany dia efa eo mandrakariva, fa andraisantsika sy iainantsika ary atsapantsika an'izay fahatsaran'Andriamanitra izay. Sarobidy tokoa ny fotoana izay andehanantsika, ary indrindra ny omanantsika sy isokafantsika, anokafantsika ny fotsika eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, eo amin'ny toerana izay ampatsiahivantsika ny anarany. Eo no anatonan'Andriamanitra antsika ary eo no hitahian'Andriamanitra antsika. Dia efa loatra fa tsy ho amin'ilay filana, ho amin'izay mety mahamaika any amin'ny anio, fa mitrandraka sy mangetaheta ny zavatra avy any ambony, ilay mety tsy hitany maso fa afaky ny iseho sy aneho ny fahatsarany sy ny fanotronany eo amin'ny fiainanao ho tonga hita maso. Dia tsy inona fa ny zava-panahy, dia tsy inona fa ny ananantsika toetra, ny iainantsika ny toetra ny Jesosy eo amin'ny fiainantsika, ananantsika fomba fijery, ananantsika fo tahaka an' Jesosy, ananantsika fiaino tahaka an' Jesosy, ananantsika fitiavana tahaka an' Jesosy. Isaoro ny fotoana rehetra izay mbola afaka hirosonao. Androany indray dia mety ny sabotsy, ny alatsinainy, ny talata, izany no mitovy miverimberina, fa ny andro anankiray dia tsy miverina tahaka ny ohatrany hoe fandehananao fiara anankiray na taxi brosy anankiray, ohatra hoe mandeha any amin'ny toerana anankiray mety efa falehanao iny. Matsiary ohatrany hoe fandehanana ny mahajanga ohatra amin'ny fiara anankiray, tsy olona mitovy
tsy fiara mitovy no andehananao any fa misy zava-baovao isan'andro. Dia tahaka izany ihany koa androany ny andro ny vaovao, ny anarana no mety mandalo alatsinainy talata larobia ozy ateo, fa ny fotoana anankiray dia tsy mitovy, ary fotoana anankiray izay afahantsika indray mampitombo an'Andriamanitra ao anatintsika. Isaory Andriamanitra satria sarobidy loatra zany. Ary izay ny ampisianao dia ny ahafahanao mandroso ohatrany, midera, misaotra, makasitraka an'Andriamanitra, tsy amin'ny fahazaranao fa amin'ny fo izay feno etaeta sy vonona mandrakariva. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy mety eto an-tranopokon'olona analakely izay tsy miova no misy anay androany, fa ny tontolo, ny fonay, ny etaetanay dia avaozinay tahaka ny anavaozanao ny famindram-ponao izay tsy mahalandritra anay ka ahafahanay mbola manatona anao eto amin'ity toerana ity. Androany Tompo dia makasitraka sy misaotra anao izay ny amin'ny fotoana, ny amin'ny toerana mbola ahafahanay miantso ny anaranao izay anarana mendrika, anarana masina, anarana feno fitiavana, anarana nomenao voninahitra ambonin'ny anarana rehetra dia Jesosy Kristy Tompo. Misaotra anao izay raha mbola ny tantaninao, narovanao, nomenao tombonandro, afaka miaina, afaka mahita, mitempo ny fonay, mihetsika ny vatanay, mihetsika ny mombanay rehetra. Tonga tao amin'izao toeran'izao anomezanay voninahitra, ary indrindra ihany koa iomananay anokafanay ny fonay, mampanaiky ny ato anatinay, fa ianao izay manana ny vonina dia afaka ny izara sy anomezany rehefa vonina tokoa izay. Androany Tompo dia manandratra anao, mitsaoka anao eto amin'ity toerana ity izay, miakohaka eto anatrehanao, manaiky ny fahalehibiazanao, ny fiandriananao ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ianao no mendrika io dia raina sy asandratra indray androany ny anio Tompo. Ianao ilay fitiavana, ianao tokoa ilay manana ny vonina, manana ny ambara mandrakariva aminay tsy tahaka ny olona ianao ka hoe miovaova, ho tezitra dia tsy resaka aminay, fa ianao ilay efa nampitoetra ny fitiavanao hatrizay, nanoloranao ny ainao ho porovom-pitiavana tokoa, ary ianao ilay manana ny ambara mandrakariva ho anay. Niteny ianao taloha, niteny ianao omaly, ary mino izay fa mbola afaka ny resaka sy hiteny aminay ianao androany. Makasitraka indrindra Tompo, satria izany ihany koa no ahafahanay miroso mandrakariva, mba anananay ny sijoroanay, ampiaina ny toetranao izay efa nataonao ato anatinay. Misaotra indrindra Jesosy. Anjakao ny fotoana, tapao ny mombanay rehetra, ny fonay, ny sainay, ny fieritreretanay, tsy misy fanoherana na dia kely akory ary, satria hoentinay eto anatrehanao, manaiky anao izay ilay Andriamanitra lehibe, ilay mendrika ny dera sy ny azaran'ny voninahitra. Mandrakizay. Amen. Amen. Dia tsika amin'ny voninahitra an'Andriamanitra amin'ny Salamo fa 470 Salamo fa 470 Salamo fa 470 andiny voalohany hatramin'ny 10. Sokafo ny baibolinao ampy feno fiderana an'Andriamanitra ary feno etaeta manandratra an'ilay Andriamanitra mpamonjy tokana. Dera ho an'Andriamanitra mpamonjy tokana. Alleluia. Derahan Jehova ary fanahiko. Ideran Jehova aho raha mbola miaina koa. Eny ankalazan'Andriamanitra aho raha mbola velona koa. Aza matokony lehibe na ny zanak'olombelona izay tsy mahavonjy, miala ny fofinainy ka miverina ho amin'ny taniny izy, ary amin'izay indrindra no ahafoana ny fikasany. Sambatra izay manana an'Andriamanitra Jakobo mpanampy azy sady manantena ny Jehova Andriamaniny, izay nanao ny lanitra sy ny tany, ny ranomasina sy izay rehetra ao anatiny, izay mitandrina fahamarinana mandrakizay.
izay manome rary no an'ny ampahoriana, izay manome anina ho an'ny nona. Jehova mamano mpifatotra, Jehova mampahiratra ny jamba, Jehova mampitraka ny mpitanondrika, Jehova tia ny marina, Jehova miaro ny vahiny ary manandratra ny kambotry sy ny mpitondra teny, fa mamadika ny lalany ratsy fanahy kosa. Manjaka mandrakizay Jehova hatramin'ny taranaka faramandimby Andriamanitra ao riziona. Aleluia! Tea fenao mafy be ho an'Andriamanitra, aza janona ny teaka ao. Aleluia, aleluia, aleluia. Ndao mbola hiaraka hisaotra an'Andriamanitra zazenao androany opportunité be indray no ahafahantsika mijoro eto anatrehan'i Jesosy eto androany. Tiako ianao raha nandratra fisaorana avy anaty lalon'ny fonao androany hoe Jesosy eo misaotra anao zay Jesosy fa tsy kisendra, tsy hoe zahay no matanjaka indrindra, tsy hoe zahay no na sakafo indrindra dia salama, fa saotra anao zay Jesosy fa mbola teo ny tananao, teo ny famindramponao, teo ny fiarovanao, teo foana ianao tamin'ny fotoana rehetra. Indraindray raha mety hoe adinonay, indraindray mety tsy tao anatin'ny sainay akory ny hoe teo ianao, fa nefa fantatray fa tena tsy namelanay irery zany mihitsy ianao, fa tamin'ny fotoana rehetra Jesosy dia teo foana ianao. Asan-drato mivavaka ao androany Jesosy misaotra anao zay Jesosy eo fa Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao. Misaotra ny amin'ny famindramponao vaovao isan'andro Jesosy zay eo amin'ny fiainanay. Misaotra ny amin'ny fitiavanao Jesosy, misaotra anao zay ny amin'ny tananao mahery zay tsy mialo eo amin'ny fiainanay. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny fitondranao anay tsirairay avy. Misaotra ny amin'ny fofinaina zay mbola omenao anay tsirairay avy Jesosy. Ianao Jesosy ny rivotra iainanay isan'andro, tsy mahefa nininy zay raha tsy miaraka aminao Jesosy. Mankasitraka fenonao zay ny amin'ny fanahinao. Misaotra anao zay ny amin'ny présenceanao. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny fitondranao ny fiainanay tsirairay avy. Misaotra Jesosy fa ianao mbola nitahiry anay, mbola nanome fahasalamana anay, nanafiery anay. Misaotra anao zay Jesosy isan'andro tena tsapanay mihitsy hoe tena tianay ianao Jesosy. Vao misokatra amin'ny masonay Jesosy dia mifankasitrana anao Tompo, no mipololotra ny vavanay satria tsara loatra ny fiainanay ianao Jesosy. Misaotra anao zay Tompo, tsinitsiny zay Jesosy raha tsy miaraka aminao isan'andro tena mila anao zay Jesosy. Aleluia. Misaotra Jesosy. Ilay rivotra iainako. Misaotra Jesosy ianao ny rivotra iainanay. Ilay rivotra iainako. Fanatrehanao miaina toa amiko. Ny anina ho aninay ihany io. Ny anino ahiny, ny anino ahiny, ny anino ahiny. Je t'aime tout, ianao Jesosy eo ny rivotra iainanay. Aleluia. La rivotra iainako, la rivotra iainako, la rivotra iainako.
Panzak, tumponi tumpo, bevoni naisha. Hallelujah, oh, hallelujah. Misaotra Jesosy eo. Misaotra Jesosy tena fifankasitrahana anao fonay Jesosy androany. Misaotra anao zay Jesosy ampianaro zay tsirairay avy tompo tsy andeha amin'ny fahazarana amin'ny fiarahana aminao fa tena hoe amin'ny etaeta lalina ny arahanay aminao isan'andro Jesosy eo. Dia mba tena hikatsaka anao tokoa zay tsirairay avy Jesosy ao anatin'ny fonay ao Jesosy eo. Mba tena tsy anaiky zay Jesosy zay tsirairay avy Jesosy raha tsy miombona aminao isan'andro. Fa afak'izay Jesosy eo hitombo mandrakariva ny etaeta lalina ty anatinay Jesosy Misaotra Jesosy. Sai miandry anao Jehovah, dia mandroso elatrano iakarako toy ny voromahery. Halleluja. Sakafo vavanao dia andao hiaraka nandratra nyzany hery izantsika androany. Miandry anao tompo vangio remiolonao maniry anao mafy ny fanahy ianao vato
oento izay tsirairay avy androany Jesosy anao mombanay Jesosy anao fiainanay oento izay Jesosy oento fananay androany Jesosy oento miakatra izay Jesosy androany dia hifankahita aminao izay Jesosy dia mangetaeta izay Jesosy niombona lalina aminao Jesosy oento Jesosy mombanay tsirairay avy androany Jesosy oento any amin'ilay dingana tianao isy anay izay Jesosy androany oento izay Jesosy sokafanay mifonay sokafanay mombanay manaiky izay Jesosy no entinao androany manaiky izay niaraka aminao Jesosy oh alleluia oento tompo oento ny momba rehetra 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 oento say Jesosy oento ny fofanay ny saina sy ny toetra oento Sintonia
teny zavatra aminao androany a tiako tena hiandrandra ianao androany tsy haiko fa zavatra napetraka Jesosy teo anatiko efa nanomboka tamin'ny herinandro hoe aiza mandeha amin'ny fahazarana ozy izy fa misy fotoana faly be fotsiny ianao ozy izy hoe zomany andro dia faly be ianao hoe hanompo indray dia nefa ozy izy a dinio tsara hoe inona motivation anao anatin'ilay izy satria ve hoe tianao fotsiny le mihira tianao fotsiny le manao chorale dia izay ny tena faliana be ao anatinao fa zao ozy izy Jesosy hoe dinio ozy izy a dia fakafaka lalina inona mahatonga anao hoe tsy andronao mihitsy izay ahatongavan'ilay zoma tsy andronao ny ahatongavan'ilay sabotsy dia inona le tena motivation anao anatin'ilay izy dia rehefa mivavaka dia napetraka Jesosy tao anatiko hoe amin'ny fotoana rehetra ange ozy izy Jesosy a rehefa manantona anahy eo amin'ny fanatriako ianao dia misy zavatra foana ozy izy homaniko anao fa ianao ozy izy indraindray a tsy ao fifantohanao tonga eo fotsiny ianao dia variana miresaka ianao na variana manao zavatra ianao variana mikitika ny telefona ianao dia tena tsapako be marina le izy satria amin'ny fotoana rehefa mikitika le telefona fotsiny ianao mety hoe nenazy zao indraindray ny ao anatiko hoe ka tinge andraisako tenin'Andriamanitra rehefa miteny ilay mpanompon'Andriamanitra dia misy zavatra tiako voraisina dia manoratra tao anatin'ilay telefona nefa ny amin'ny fotoana mikitika an'ilay izy fotsiny a dia lasa le concentration dia very nataoko ireo moakely anankiray fotsiny arany dia very le concentration dia iny ny andro mba handevoly an'le anjara tokony ho antsika tsirairay avy fa androany a tiako tena anapahatakarana ianao hoe misy zavatra voahomana ho antsika sinao eto amin'ny fanatrihan'Andriamanitra aiza atao hoe rehefa tonga ny sabotsy dia mifoy ianao amin'ny 5 maraina dia miborosy nify dia misasa dia misakafo dia lasa mandeha dia tonga eto amin'ny fanatrihan'Andriamanitra dia eto vao hanomanomana eto hoe hanomanomana kely eto hoe miaraka miombom-bavaka kely manao intercession fa zao a amin'ny fotoana rehetra vao migadona vao mirava eto fotsiny tsika dia efa tokony eto anatintsika hoe Jesosy a apetraka eo am-pelatananao indray ny fotoana amin'ny heriny efa tokony tonga dia mandeha ohatran'izay zany le izy hoe tsarovy Jesosy eo amin'ny fotoana mizoma tsarovy ny mpanomponao tsirairay avy izay ho avy eo amin'ny fotoana io tsarovy Jesosy eo ny groupe de louange tsarovy ny mpitendry tsarovy ny rehetrarehetra tokony dia efa mandeha automatique eo anatinao hoe ndao hoe vavaka ho an'ilay fotoana ianao dia mila miomana mialohan'ny fotoana ianao handray an'ilay zavatra homany Jesosy ho anao eto androany satria tsisy miala-maina zany eo amin'ny fanatrihan'Andriamanitra andao tena anokatra ny vavatsikitsiky tsy androany hoe Jesosy hoento indray izay androany Jesosy hoento ny fifantohanay Jesosy hoento izay androany nga fakahita aminao fakahita amin'ny teninao Jesosy ampenaro izay Jesosy manomboka androany tena hifantoka tena amelanjany zany teninao zany amelanjany le fotoana izay iombonanay aminao tsy andeha amin'ny fahazarana fotsiny ohatry ny talohantsony fa reny efa tsy nety reny dia hifonanay eo anatrihanao Jesosy fa androany kosa Jesosy fiandrandrana hafa no entinay eto anatrihanao tena hoe amin'ny endrika vaovao ny entinay eto anatrihanao androany Jesosy dia mamindrafo aminay tompo fa dia mihoento izay tsirairay avy androany halleluia ento miakatra sintony ahoany ambinao tea hitanao ao ny atsarany lanitrao hahita mihoatra ny eto anta ny fanahiko ho tafakambana aminao hoento miakatra sintony ahoany aminao tea hitanao Nifana ikyu, utafakamba nami
Halleluja. Alléluia. Tonga amin'ny fotoana anaovana témoignage tsika. Manasanao azy toerana tompoko azafady. Asaitsika ny hirana bavy voalohany hitondra ny témoignage amintsika. Teny Jesosy daholo tompoko voninahitra ho an'Andriamanitra. Zavatra itsoroko fahavolombelona anankiray aloha zany misy juin zay amin'ny termosy. Dia le juin efa tsy dia efa roa volana angamba le izy. Dia efa hoe tsy hita zany dia fa tamin'ny talata mandeha moa zany zay amin'ny maraina dia midiny trano. Dia tonga izay ny hariva dia io le juin eo ampovoan-trano eo. Dia avy eo zany ny ohatrany hoe way tsy fantatra koa hoe ty le juin fa niraisina dia hoe arino ty. Dia fatiko ny teny hoadray le juin ty. Dia teo zany zay ny ohatrany hoe Jesosy mizatra tsy angatanao akory dia ataony eo zany hoe hatramin'ny zavatra kely indrindra mety hoe tsy eritreretinao. Dia namerina anay le izy hoe tompo eo foana rehefa fanaiky taminy ianao nanaraka azy nanaiky azy fa indraindray mety hoe variana mety misy fotoana zany ianao tsy tena hoe connecté tanteraka fa mety hoe enjikenjika fa ny tompo tahiteny hoe mifatoha amiko fa ianao manahaka an'izay hifatohanao fa rehefa indraindray le fifatohana mety hoe mety lasa le izy dia te ampatsiatsika hoe Jesosy eo foana ena hatramin'ny zavatra kely indrindra mety misy zavatra heverina angatahana fa tsy mipotra aloha fa le zay rehetra io tena isaory hoe Jesosy. Dia ny anankiray faharoa nisy zavatra efa ela ohatrany hoe fatao anatiko le izy hoe tokony ataoko zava-panahy le izy zany hoe ankoatra ny asa olombelona dia zava-panahy mihitsy zay zany fizarana ara-panahy. Dia tao anatin'ny ray volana sy tapan'izay nampidirin'Andriamanitra tao anatin'le izy zany lasa nanao an'le izy. Dia teo zany amin'izay vao nahatsapako hoe isaky ny avy manao an'le izy dia ohatrany hoe faly be foana hoe tena nanao an'iny indray. Dia teo zany nahatsapako hoe any amin'le hoe tena hoe inona le asain'ny tompo ataonao tena an'le misy fifaliana satria ndraindraiky hoe ianao mety hoe manao an'ry fa mety tsy dia tena zay koa le izy. Dia tena faly zany mety zay zavatra zay ngamba efa tany amin'ny 7 taona lasa fa zay amin'izao le izy vao nanao an'izay dia tena hoe misaotra an' Jesosy. Ndao tsika hitehaka mafy be ho an' Jesosy. Alleluia. Fijoroana vavolombelona manaraka dia mikasika any amenakavy. Alleluia. Voalohany anankiroa le izy mikasika an'le zaza roa lahy. Le zaza voalohany Nataniel nangataka lakely tamin'i Jesosy zay mivady. Dia rehefa natao ny échographie bevoka aloha izy fa tsy hoe natao échographie vao bevoka. Natao ny échographie bevoka izy dia natao ny échographie vavikely ny tao. Dia za efa niresaka tamin'i Jesosy hoe Jesosy zao raha lahy kely io zaza omenao anahy io mbola tsy nanao échographie dia efa niteny an'izay tamin'i Jesosy dia zao omeko anao io zaza io tsisy arakaraka tsisy tambony tsisy ninina fa atolotro anao io dia ny vo ho ao amboaka. Ny zavatra nisy nanao échographie vavikely le tao akibo. Dia za kosa aloha tonga dia nidongy tena tsy zay kosa aloha le mifanarahana Jesosy fa zao io ny échographie ny dokotera za tsy hanaraka anazy anao échographie tsony tsy hijery an'io tsony fa ny zavatra fantatro dia zao ny atsika sy anao za efa mifampiera taminao efa resaka efa vita ny atsika any amin'ny résultat ianao no antsika zany no miona. Zavatra nisy nandeha teny antena tsy haiko hoe firy volana amin'ny vehivavy mibevoka fa rehefa hoteraka izy alohany hiteraka izy mbola nijerena dia mbola vavikely fa rehefa nivoaka tany le zazakely bandikely sady be volobe mafatifaty. Tena hoe ho an' Jesosy voninahitra. Dia ao anatin'izay mikasika Nataniel rehefa natao didipotra izy dia nasiana anestesia. Rehefa nasiana anestesia tsy haiko diso ny toerana nitsindromona angambany fa lasa tany amin'ny lalandrala izy dia niakatra tany amin'ny fony tonga dia niakatra ny masony teo
tonga dia mipanika le dokotera. Zany ray le zaza fa le dokotera no mipanika. Zay sorako an Jesosy tsy niezaka hoe amoaka fiadanana. Sarotra be koa zany hoe ao anatina segondra zany ianao no hikatsaka fiadanana zay tsy hitanao taiza. Fa tao anatin'ilay izy tsaroako tena hoe miteny tamin'ny fiteny tsy fantatra fotsiny niresaka tamin'Andriamanitra fotsiny tsy haiko izay zavatra nitranga teo fa nisy fiadanana tato anatiko. Tamin'izany zany tsisy réaction ndeno ho iantso amin'ny pastera ndeno fa tena hoe fraction de seconde niakatra amin'ny mason'ilay dokotera tonga dia jerena le zaza efa mitsinjitra be dia ohatran'izay fa naveran'i Jesosy izy satria efa nomena an'i Jesosy dia nitazomon'i Jesosy. Alleluia. Fijonona vavolombelona faharoa mikasika ny Emmanuel hatramin'izy voateraka dia zaza ataoko hoe taizana aretina. Rehefa taizana aretina izy moa zany ohatra ny ankizy rehetrarehetra dia manao visite any amin'ny hôpitaly sy ny sisa. Fa zao rehefa tonga amin'ny fotoana mahazo rendez-vous izy hanao vaksiny dia mandritry ny andro izy tsy maninona fa vao hoe hiainga andeha hanao vaksiny dia tsy haiko izay mahazo anazy. Izy koa efa natolotra an Jesosy dia rehefa tonga any amin'ny hôpitaly izy tsapain'ny dokotera tsy normal ty zazy ty fa marary tsy azo atao vaksiny ty. Dia ndana aloha moa dia maka rendez-vous indray amin'ny manaraka dia salama tsara izy dia makany amin'ny hôpitaly indray zay dia tonga any izy dia ohatrohatran'izay makany amin'ny dispensaire makany amin'ny klinika dia ohatran'izay tsy azo atao vaksiny. Misy fotoana salama tsara tena salama izy makany indray zay anao vaksiny indray tonga any tsisy indray mifanafody lana ny vaksiny. Nefa n'izy tena hoe ohatrany hoe taizana aretina zany fa efa natolotra an Jesosy ihany. Samy manana ny lalana hitondran'i Jesosy ny olona tsirairay avy. Dia ny zavatra nisy anniversaire moa zany tamin'ny ovina moa tamin'ny afaka omaly dia maly tsika linanao vavaka io ny fanamasina ampatsiahivo ny tsirairay avy ny amin'ny témoignage tokony anomezana voninahitra an Jesosy eo amin'ny fiainany. Dia alina tsy tadidiko fa misy sary efa hitako foana zay isan'andro fa hitako foana fa tsy tsaroko dia maly alina izy ohatran'ny tsaroko tampoka hoe nampatsiahivo ny fanamasina fa tsy hoe zany na tsiaro hoe jerevo ange io zazy io jerevo io sary io jerevo fa taizana aretina io zazy io. Tena hoe tsy salama voansery mikoaka nisy fotoana izy nandeha nanao visite dia rehefa nanao visite dia tena tonga dia ozy izy le olona nitsabo anazy hoe tsy moditsononareo fa zao dia zao dia miditra urgence tamin'izay fotoan'izay. Teo zay dia ozy izy zay mivady hoe aleo aloha zay ody kely dia rehefa nody zay dia tonga tany an-trano zay dia nivavaka dia nijery an Jesosy fa tsy nijery aretina. Dia mifampiantso tamin'ny mpanompon'Andriamanitra misy an'izao pasteur ahoana fa fanapa-kevitra mivady hoe zao fanapa-kevitra ok ozy izy pasteur atao fa tsy maninona. Tena voninahitra ho an Jesosy fa amin'izao tsika miteny zao 5 taona le zaza tena salama tsara izy noho Jesosy rery any. Amen. Dia ohatran'izay koa eo amin'ny fiainanao misy zavatra zay efa nataon'i Jesosy. Fanentanana ny azoko atao tsy fantatra le izy fa raha tsy zany nampatsiahivoko anao fa andao tsika angataka ny fanamasina ampatsiahivo fa misy zavatra efa nataon'i Jesosy ahafahako manome voninahitra an Jesosy eo amin'ny fiainako. Amen. Ndao ataontsika izay vavaka izay alohan'ny hitohizan'ny fandaharantsika. Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta misaotra anao zay mankasitraka anao zay misaotra ny amin'ny fitantananao ny fiainan'ny tsirairay avy. Fantatro Jesosy fa velona eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy ianao ary ianao miazona ny isa tokantrano ianao matoy izao ny tsirairay avy. Jesosy mety zavatra hoe veryn'ny tsirairay avy fa kely fa fantatro fa misy dia tananao misy ratsan-tananao eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Fanamasinao ampatsiahivo ny tsirairay avy. Inona ny zavatra efa nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy mba hafany mamerina ny voninahitra ho any amin'i Jesosy rery any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Andao tsika hitehaka mafy ho an Jesosy anaisantsika mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Manasanao hitsangana me voninahitra ny tompontsika satria manome teny Andriamanitra manafana antsika eo amin'ny fanatrehany Andriamanitra. Averiko be ndraika le vavolombelona taty fanja teo mety tsy mbola tena azontsika averoka hoe zavatra kely ilainao fa very. Raha trano fahafisan'andro zany tokony ho hita ho voatrano ny apitsony farafatarany hoe io fampotra teo fa tena manao zavatra ohatr'izany Andriamanitra
ataony mipotra ho azy eo ambony latabatra, ataony ho azy ana tiroar efa sikafanao injato ambe arivo hoe tsy ao tampotampoka hoe sikafanao ao andray le izy. Marina fa efa hoe mebe ny taona dia ohatrany hoe melasa ny fanadinoana fa aza ilika any amin'izay le vavolombelona fa Jesosy mampotra an'ilay izy amin'ny fotoana ilana ho azy. Ao fontanao dia isaora Andriamanitra sy ankasitrao ny fonao manontolo. Anomezy voninahitra ny tompo satria tena eto amin'ny fanatrehany zasainao indraindro amin'ny maraina. Sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fitiavanao, ny famindrapona sy ny fahatsaranao, vavolombelona ny joron'ireo mpiray-tampo aminay. Ianao tokoa le zanak'olona tonga hitady sy hamonjy mivery, na ny olona na ny fitaovana na ny zavatra faran'izay kely tsy bidika eo amin'ny fiainana dia sarobidy aminao. Misaotra an'io fa nyteo seminaire nampahafantarinao anay hoe ny antom-pisina, ny talenta sy ny fanomezana petraka ao anatin'ny tsiraray avy dia nomenao ny famantarana, ny fahatsapana hoe ty le izy. Misaotra an'io tompony amin'ny famerenanao aina lasa. Misaotra betsaka any amin'ny fanasitrananao ireo zanakay. Raisy ny dera sy lazara ny voninahitra mandrakizay anaran'i Jesosy. Amen. Tena akaikinao tonga sao tao fanatren'Andriamanitra ianao hoe teneno izy misy zavatra, teneno izy misy zavatra hoe tsy maintsy mitranga rehefa manatrika eo amin'ny toerana anankiray Andriamanitra. Anasanao anokatra ny baiboly Apokalipsy 5 ny 1 ka hatramin'ny 10. Ny antony ny loha hevitra androany dia nampitondra ny lohateny hoe ny ra nanavotany. Afaka merina izay miaraka amiko ve ianao? Isa lohatelo ny ra nanavotany. Androantsika resaka momba amin'ny fanavotana satria ozy izy Joba rehefa tao anatina trouble, tao anatina zavatra mafy be natrehany sy ny lalovany dia ozy izy fantatro. Zay ny toeran'le omaly omalitsika enatra hoe fantatro Andriamanitra, fa ozy izy Joba fantatro ozy izy fa velona mpanavitra ary hitsangana izy eo ambony vovoka ozy izy any parany. Amen. Dovaka itsika ny Apokalipsy 5:1 ka hatramin'ny 10 fa eo tsika novangin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny ary inoko fa ho ravoravo miaraka indray tsika menakavy ahita an'izany hoe Andriamanitra tokoa izy. Amen. Mianaran'i Jesosy. Ary hitako fa indro nisy boky voasoratra atao anatiny sy teo ivoany, voapetaka mafy tamin'ny tombo-kase 7 teo an-tanan-kavanan'ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana. Ary hitako fa indro nisy anjely mahery ny antso tamin'ny feo mafy hoe iza no mendrika hanokatra ny boky sy hamany tombo-kaseny, ary tsy nisy tany an-danitra na tetỳ tany na tany ambany tany na sokatra ny boky na nahajery azy. Ary nitomany mafy satria tsy nisy hita mendrika hanokatra ny boky na hijery azy. Ary ny anankiray tamin'ilay olona nanao tamiko hoe aza mitomany, indro ny liona avy amin'ny fireneny Joda dia ny solofiny Davida, izy no efa naharesy ka afaka hanokatra ny boky sy hamamy tombo-kaseny 7. Ary hitako fa indro teo avoan'ny seza fiandriana sy ny zava-mananaina 4 ary teo avoan'ny olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavony. Nanatandroka fito sy maso fito dia nifanafiton'Andriamanitra ny rano nakany amin'ny tany rehetra. Ary tonga izy ka nandray ny boky teo an-tanana ankavanan'ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana. Rehefa nandray ny boky izy, ny zava-mananaina 4 sy ny olona 420 dia nenkohaka teo anatrehan'ny zanak'ondry. Sady samy nalokanga sy lovivolamena feno didika azo manitra izy dia vavaka ataon'ny olona masina izany. Ary nihira firam-baovao izy ka nanao hoe ianao ny mendrika haka ny boky sy hamany tombo-kaseny fa voavony ianao ary ny ranao nanavotanao an'Andriamanitra olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra. Rehefa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitsika ireo ary manjaka ambonin'ny tany izy. Amen. Saratony tananao ndao tsika hiteny hoe mendrika ny zanak'ondry. Saratony tananao teny hoe Andriamanitra ao, Andriamanitra ianao. Saotra ny amin'ny famonjena, saotra ny amin'ny fanavotana amin'ny anaran'i Jesosy. Dao hoe tsika natren'Andriamanitra amin'ny fiankofantsika, amin'ny fiakentsika sy ny fanekentsika fa miankina sy mila an'Andriamanitra amin'ny androm-piainantsika isika, amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Amen.
raha amin'ny anaran'i Jesosy a mahatsapa ny asabidy fanatrehanao zay ny fitiavanao namonjenao anay nanavotanao anay tao anatin'ny fahaverezana sy fahalitoana androany zay tena mankasitraka sy misaotra anao ndray afaka tonga eto amin'ny fanatrehanao tarihanao amin'ny alalan'ny fanahinao saotra betsaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Si je wanzei miakukamina manati chanisa jubuni nai chandulo nizanaku jovete kanje masna sire wanzei je m'assis, je wanzei, miakukamina, manati chanisa, jubuni nai chanulo, nizanakut, medikai mevonatranao sy sotranao ankasitrakanao foana ankasitraka foana satria tsy amin'ny zavatra mahafinaritra ihany tsy amin'ny zavatra eken'ny saina ihany tsy zay no hoe fitondranao anay fa fitondranao anay tena hoe any amin'le mahasoa sy le mahamety ary misaotra fa omenao révélation tompo ny iray aman-drenina ara-panahy hoe ny fahatsarana avy aminao dia matetika feninao anatina tranga anankiray tsy tianay nefa sainao lalovanay mba afany mifakahita aminao androa manokana tompo dia mitenena indray aminay ok isika nandratra vavaka tompo hoe mitenena aminay ataovy manokana ataovy personnel mihitsy zay vavaka zay hoe Jesosy tena mitenena amiko tsy tiako andaly fotsiny indray zao fotoana zao ka miserana na hoe tsy nahavoaraina inona na inona raha eo amin'ny anaran'i Jesosy tao anaty aizina ny tenenao vao nisy mazava Jesosy teo nylohan'ny fasan'ny Lazarosy ny tenenao vao nivoaka Lazarosy androany ihany koa tompo mitenena indray mitenena foana fa mangetahita ny teninao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Ndao tsika hitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy mahazo toerana vetivety alleluia. Ny ra nanavotany ay. Jerentsika eo amin'ny Efesianina toko faha-voalohany ny andininy fafito dia iverina amin'ilay vakitsika lavabe teo amin'ny anaran'i Jesosy izy na ihany koa hoe Jesosy no ananantsika fanavotana amin'ny rany dia ny famelana ny fahadisoantsika araky ny hareniny fahasoavany. Kolosiana toko voalohany ny andininy fa-14 ny anaran'i Jesosy. Jesosy izy no ananantsika fanavotana dia ny famelana ny helontsika. Amen. Le boky ny Apokalipsy toko faha-5 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafolo zay nivakitsika teo dia fotoana anankiray ngeza be. Fotoana anankiray ngeza be tao aoriana ny famonjena. Zavatra tsy nitranga teto ambony tany
fa zavatra nitranga tany an-danitra. Fantatsika fa rehefa nanolotra ny ainy Jesosy rehefa nanolo teny izy nanao ny asa famonjena dia maty izy ny somariva. Baiboly ny teny fa nidina tany amin'ny fiainatsita izy, ary rehefa nidina tany izy dia nisy zavatra natao ny tany. Nitoro teny sy nitoro filazantsara tamin'ireo olona izay génération nisy talohan'ny fahatongavany, satria izy marina mba tsy siny hoe matiantoka le génération taloha fa tsy naheno dia nirécupéren Jesosy tanatin'iny le zoma hariva sabotsy iny mba handreny filazantsara ireo olon'ny testameta taloha izay nangonina Andriamanitra atao amin'ny toerana anankiray atao hoe eo atratrany Abrahama. Mazava tsara, io atratrany Abrahama io nainko hoe paradisa. Tamin'ny fotoana mbola tsy nisokafan'Andriamanitra ny lanitra ho an'ny olona, satria ozy izy Jesosy rehefa nizara fahamarina izy hoe tsy misy ozy izy, tsy misy makany an-danitra afa-tsy izay nidina ozy izy avy tany. Dikan'izay melohan'i Jesosy dia tsy misy olombelona afaka nakany an-danitra, satria ny accès-ny lanitra dia efa niteneniny eo amin'ny Jaona 14:6 izany lalana tsy misy makany amin'ray fa tsy amin'ny alalako. Taorianan'i Jesosy ho nisokatra ny lanitra, fa taiza zany ireo olona izay nijoro nanompo an'Andriamanitra sy nanome voninahitra an'Andriamanitra tamin'ny fitondran-tena melohan'izay fotoan'izay tao amin'ny toerana anankiray atao hoe teo atratrany Abrahama. Io teo atratrany Abrahama io Jesosy ny tantaran'io, tsy parabola ny nentin'i Jesosy fa ozy izy ndray andro ozy izy nisy olona, izany hoe tsy fanoharana fa tantara tena nisy ny tantarain'i Jesosy tany amin'ny fiainatsita. Zakanadrora mahitsy tsara tsika zafady. Io toerana eo atratrany Abrahama io dia karazana toerana temporaire anangonan'Andriamanitra ny olona ho vonjena, ary tany Jesosy nidina anisany nampafantatra ny olona hoe zao ny programa no manina ho an'ny zanak'olombelona. Rehefa teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy ka niresaka tamin'le jiolahy anankiray, teo izy Jesosy hoe anio ozy izy no eo nanao amiko aizy any paradisa. Jesosy amin'io tsy mbola hiakatra fa mbola hidina. Rehefa miteny izy hoe anio dikan'izay zoma harivana iny zany rehefa samy maty izy mirahalahy teo amin'ny hazo fijaliana dia niara mifankahita tany am-paradisa. Io paradisa ilay teneniko hoe toerana anankiray nametrahana ny olona tamin'izany. Matthieu 27:52-53 rehefa nitsangana tamin'ny Jesosy ny lady maraina dia nisokatra daholo ny fasan'ny olo-masina rehetra ary nivoaka daholo ny olona ny testameta taloha rehetra izay niorona tamin'Andriamanitra. Ireo olona ireo tsy afaka miresaka intsony, tsy afaka manao ny asa fanompony intsony, satria ny asa fanompony voatendron'ireo olona ireo dia tamin'ny fotoana amin'ny fahavelomany fa tsy amin'ny fotoana hitsanganany amin'ny maty. Azontsika ve hatreto? Aray fotsiny. Alleluia. Vita io lady maraina io rehefa tonga teo amin'ny fasany Maria ka nahita hoe nisokatra amin'ny fasany dia niseho Jesosy, dia ny réaction Maria voalohany dia saika andehanao ka lain. Fa izy Jesosy aza mbola mikasika aloha izy satria mbola tsy tany amin'ny ray lady maraina Jesosy vao nitsangana tamin'ny maty dia nakany amin'ny ray izy. Ny ascension voalohany zany tsy le ascension taorianany 70 andro nanazavan'i Jesosy momba fanjakan'Andriamanitra sy ny sehony tamin'ny mpianatra, fa ny ascension voalohany lady maraina, ny ascension faharoa 40e jour. Mazava lady maraina ascension misy zavatra nataony tany fa aingana be ny fiverenana ny lady ariva avy hatrany dia mipotra izy teo amin'ny fivorian'ny mpianatra tao natahotra dia iny le tantarain'ny Jaona 20 hoe fiadahana ho anareo na elokizana avelanareo raiso ny fanamasina etsetra etsetra. Inona no nitranga ny lady maraina? Iny le vakitsika eo amin'ny bokin'ny Apokalipsy 5 ny 1 ka hatramin'ny 10 nanao ny asa fanavotana Jesosy. Aso tehaka mafy tsara fotsiny aloha. Fanamasinao apu zay. Amen. Ozy izy le bokin'ny Apokalipsy, nisy boky ozy izy teo an-tanan'ankavanan'ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana.
manendry an'Andriamanitra, manondro an'Andriamanitra hoe Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianany a, dia sur sa main droite, tanana ankavanana nisy boky. Io boky io a dia tombo-kase 7 no manidy azy. Ary ny boky apokalipsy dia miteny fa tsy misy olona afaka mijery an'ilay izy, zany hoe tsy zako jerena, tsy afaka raisina tsy zako raisina, ary tsy afaka vakiana le so, le tombo-kase. Dia le anjely no niteny ao amin'ny 9:2, iza ozy izy no olombelona mendrika hanokatra an'le boky sy hamany le tombo-kaseny, satria io boky io dia boky nosoratan'Andriamanitra ho an'ny olona, ary tokony ho eo amin'ny olona. Fa rehefa nanoty Adama dia tsy maintsy nesoron'Andriamanitra teny tanany Adama io boky io a, dia nitehiriziny ary nanaten'Andriamanitra fa ho avy ny fotoana ho afaka averina eo amin'ny olona io boky io. Maharaka sika treto a, toy izy le anjely. Rehefa nijerena tany an-danitra, rehefa nijerena teto ambony tany, rehefa nijerena tany ambany tany a, dia tsy nisy olombelona mendrika afaka hijery, andray, aka, amaky ny tombo-kase, anokatra, anoratra ao anatiny na amaky an'le boky, tsisy. Tena akaikinao, rehefa tsy misy dia tsy misy hoe. Réaction ny Jaune, satria Jaune no nampahitana io vision io, ary Jaune natakatra hoe ilainy zanak'olombelona io boky io. Hitanareo ohatrany hoe mila makany an-dafy ianao, le amenina vitsy reny lasa ne reny e. Mila makany an-dafy ianao a, fa tsy eo an-tananao ny passeport. Dikan'izay tsy ho tafavoaka mihitsy ianao, satria raha karapanondro no mantarina anao eo amin'ny firenena misy ianao, dia passeport ny taratasy hamantarina anao a any amin'izay firenena tsy anao. Io boky io zany tena ilaina be, satria tsy afaka, ohatrany hoe tsy afaka miala eto ambony tany ianao raha tsy azonao io boky io. Dia nitomany Jaune hoe ahoana zany no atao, satria tsisy olona afaka aka an'io sy amerina an'io mba eo amin'ny fiainany zanak'olombelona. Dia hono izy le olona nitomany aloha Jaune, tena nitomany mafy izy, normal izy raha nitomany. Fa manina normal izy nitomany, satria tsisy azo atao intsony zany a ny amin'le boky. Olombelona mendrika no afaka miverina maka an'le boky. Rehefa jerevana rehefa ny zanak'olombelona rehetra, ny taranak'i Adama rehetra, dia tsy misy olombelona na dia ray aza ka mendrika. Hitanao amin'izay ve mahatonga an' Jesosy nidina tonga olombelona? Tsy maintsy tonga olombelona Jesosy a, mba ho izy le olombelona tokana afaka aka indray ny boky mifanavotana mba ho sauve enao a sy za ary ny olona rehetra. Amen. Tao anatin'le tomany a dia niteny le olona hoe aza mitomany ozy izy, fa io izy ny lioan'ny Joda. Ny lioan'ny Joda zany tokony mamafa ranomaso, fa tsy ny lioan'ny Joda indray ny be ranomaso. Alleluia. Io izy ny liona avy amin'ny firenen'i Joda, dia nitodika Jaune dia zanak'ondro no hitany. Alleluia. Ary tonga dia niekohaka daholo ny eraky ny lanitra rehetra, tonga dia niteny hoe izy no mendrika. Amen. Inona no atao hoe fanavotana? Ny atao hoe fanavotana dia famonjena sy fanjakana. Raha mionona eo amin'ny famonjena ianao, dia mionona eo amin'izay nataon'i Jesosy a teo amin'ny hazo fijaliana ka hatramin'ny tsanganany. Nefa izy niakatra ho any an-danitra hanao zavatra ao anao, nanavitra anao izy. Dikan'izay tsy ampy zany raha mionona eo amin'ny famonjena ny olona, fa tokony miditra eo amin'ny fahafenon'ny ny fanavotana. Satria rehefa vonjena ianao dia esorina tsy ho andevo, fa rehefa avotana ianao dia averina ho mpanjaka. Averiko mahafinaritra be le révélation. Andevon'ny ota ny zanak'olombelona rehefa tonga mpanota.
rehefa namody Jesosy dia novonjena tsy ho andevozo ny fahotana, zany hoe nitapahana zany le mahandevo, lasa miverina olona tsotra amin'izay. Fa le fanavotana lady maraina nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy ny Apokalipsy 5 io, naverina ho lasa mpanjaka tahaka ny eo amin'ny Genesis 1 rehefa niteny Andriamanitra tamin'ny Adama tamin'izany fotoana izany hoe manjaka manapa amin'ny tany rehetra zay eo aminy, very ny fanjakana iny satria natolotra Adama ny menarana. Dia tonga Jesosy vita amin'ny famonjena, nitsangana tamin'ny maty izy. Eny tsara amin'izany Apokalipsy 5 eny izy izy teo ozy izy 5 indro ny liona avy amin'ny fireneny Joda dia solofiny Davida no efa naresy. Oviana Jesosy ny naresy? Oviana tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Inona ny resy? Iza ny resy? Ny fahafatesana. Tsy Jesosy ny resika, misy miteny Jesosy le nandresika, fahafatesana ny reseny. Dia zareo hitanao amin'izay logika izy, avy nandresy Jesosy ny voatonona fa nanatrika an'ity fotoana ity. Dikan'izay tao aorianan'ny résurrection. Mbola misy profo anankiray hafa, 9 ny zanak'ondro nitsangana tahaka ny voavono. Oviana Jesosy ny voavono? Ny somahany iny. Maharaka tsara tsika hatreto rehefa nivonjena ianao zany dia hoe sorona tsy mandevo, fa rehefa manaiky ianao avotana dia ho averina ho mpanjaka. Nefa ny zavatra nentin'i Jesosy foana nandritry ny 7 taona, ny ratrapeny 40 jours miaraka amin'ny fanampiny masina ho koro accéléré. Teo izy ny asan'ny apôstôly 2:4 niseho tamin'ny mpianatra izy fa velona ary nizara momba amin'ny fanjakana nandritry ny 7 andro. Zany hoe io zavatra nomanio tanteraka ny lady maraina tamin'ny alalan'ny fanavotana io important be amin'Andriamanitra, important be amin'i Jesosy ny fahatsapahanao, fa efa naverina ho mpanjaka ianao ary naverina ho mpisorona. Ny atao hoe fanavotana na ny rédemption dia salut plus royaume, famonjena sy fanjakana. Sady novonjena ianao no averina eo amin'ny maha-mpanjaka sy maha-mpisorona anao. Amen. Fa maninona ary Andriamanitra maika amerina anao ho mpanjaka sy te hanendry anao ho mpisorona? Raha toa ka androany maraina tonga eo amin'ny fanatrehany miatrika problema sy fahasarotana zavatra be dia be sy takatry ny saina eo amin'ny fiainanao, dia mila fantatra hoe inona ny efa nataon'Andriamanitra ao anao, fa ao amin'izay efa nataon'Andriamanitra ao anao ny valiny. Amen. Ozy izy le anjely, tsisy olombelona hita mendrika ozy izy, tsisy olombelona mahavita an'io. Ary mitodika amintsika an'io zany fahamarina zany andro amin'ny maraina, eo amin'io manjoanao io, tsisy olombelona havita an'io. Tsisy. Zay ny message ny rédemption manaraka. Aza mijerijery olombelona, aza misaintsainy olombelona, aza manateny olombelona, aza miandriandro olombelona, fa teto voaporofo fa rehefa nitady zareo tsy nisy. Anankiray ihany no tokony ho andrandrainao rehefa niteny ny olona hoe indro ny liona avy amin'ny fireneny Joda, rehefa nitodika Jaona dia nahita zanak'ondry rehefa voavono Jesosy. Indra zany le antony fotoanandro amin'ny maraina, apatsahivina ianao fa misy ny fanavotana, sady nivonjena ianao no naverina ho mpanjaka sy mpisorona, mba hiaiky ny ao anatinao alohan'ny atrehanao ty weekend ty sy semaine manaraka io sy ty tapataona faharoa ty, fa eo amin'io zavatra mety ho iandrandranao an'Andriamanitra sy endrasanao an'Andriamanitra io dia ao ka ho Andriamanitra rery no jerenao. Misy olona paster nampanantena fa ohatry niantoka any menaka fa andefany any Dubai. Aza mijery olona, aza mijery olona. Ny antony marina tokoa mety ho zay olona zay no ampiasainy, fa indramiko ny teniny dadatoa Mordekay. Izy Mordekay, rehefa tsy anaiky ianao izy misy famonjena foana ho anay. Rehefa tsy anaiky zay olona zay misy olona afaka atsangan'Andriamanitra, ary rehefa tsy misy olona ho atsangana koa anjely no ampiasainy. Ary raha tsy misy anjely mety koa izy tena nafaka amorona zay tokony ilainao ara-potoana. Tsy any amin'le hoe reto ny zavatra afaka ataon'Andriamanitra, fa any amin'le fifantohan'ny fonao miatrika an'io zavatra ndrasanao io. Tsy olona no mahavita an'io, fa Jesosy mahavita an'io. Tsy olona ny ilainao. Efa hainao le toa dia tsy ataonao mafy tsara le izy.
ozy izy rehefa nijery zay tsisy na tany an-danitra na teto tany na tany ambany tany fozy izy le lohaolona misy iza Jesosy. Hitanareo amin'izay tena 100% olombelona Jesosy naka ny toeranao, tena 100% Andriamanitra inkio izy satria melohan'ny dinany efa nisy izy. Jaona 2:7 jerentsika anie tena akaikinao tsisy olona zany hoe sa tsisy olana zany hoe amen. Misy taontsika mpahorin'ny olona tsy hitatsika hoe misy ohatra misy fiara simba dia misy mécanicien tadiavina dia tsy hita le mécanicien. Tena akaikinao tsy olona ny avita amin'ny fiaranao io rehefa asany amin'i Jesosy mifonao hoe amen. Ohatra misy taontsika mametraka hoe tsy possible ty zavatra anankiray ty raha tsy ty olona anankiray ty no manao intervention eo. Tsy hoe Andriamanitra tsy hampiasa an'le olona, afaka ampiasain'Andriamanitra le olona rehefa any aminy fonao. Le tsy mety zany le fotsika ohatra mikizarazara sady ohatra mametraka an'Andriamanitra havitan'le izy fa ohatra misy kirambondrambon'olona manaraka ihany hoe enganyemba ty olona ty no ampiasainy tonga dia ho disoiny Jesosy zay resaka izay. Ho porofony aminao fa ny fieviny tsy fievitra. Aza omena occasion Andriamanitra na porofo fa ny fieviny tsy fievitra ao. Maneke fotsiny ny fieviny dia avy aloha izy hitarika. Jaona 2:7 minaran'i Jesosy. Rehefa nandray izany ny mpitorabato amin'ny Maria Madeleine dia nivoaka tsiraray hatramin'ny zokonjokony ka hatramin'ny zandrizandriny. Ary iza ny hitan'ny farany teo sisa? Jesosy rery ihany ny sisa teo sy ilay vehivavy teo. Tsisy olona afaka nantenain'i Maria mokazy anatin'ny situation io. Tsy le torabato ihany fa le fahazaran-dratsy, le fiainana tsy milamina, le ranomasiny tompom-bady rehetra eo ambonin'ny sorony. Nareo ve mieritreritra fa miadana be ve le Maria Madeleine mpivarotena? Isaky ny alina alohan'ny matory izy dia maheno ny ranomasin'le tompom-bady ory any ambadika any. Hitanareo na ny olona taloha teto Madagasikara atao hoe tolo ary dia mba niteny hoe aleo izy izy aleo enjehan'ny Ferdinand. Ferdinand zay anarana taureau anatina dessin animé fa sao dia Ferdinand izy retina. Aleo enjehana Ferdinand, taureau be zay izy, taureau gentil be zay izy. Aleo enjehany toy izay enjehan'ny fieritreretana. Satria fieritreretana, ny fiasan'ny fieritreretana, eny io tsara. Ny fiasan'ny fieritreretana rehefa le mirelaksa tsara iny ianao. Hitanareo le mpangala-bola be reny, rehefa le tena le mirelaksa tsara le avy nangala-bola eny any amin'izay toerana misy azy any, eny amin'ny tena le hoe vitako tsara ihany amin'ny mihitsy. Eo amin'izay no mivoaka le natiora-pahamarinana ao anatin'le fanahy tsy mahazo aina ao anaty tsy fahamarinana. Tonga dia tsy mahazo aina misy zavatra ohatrany tsy mety izy zany. Zay mahatonga antsika vanginy fanahy-masina hibebaka ra-potoana, hifona ra-potoana, his'excuser, hiala tsiny, hanonitra, manitsy ny zavatra mety tsy nentina tao. Alléluia. Matthieu 17:8. Tena akaikinao tsisy olona zany hoe Jesosy rery hoe naran'i Jesosy ary noho ny andrandra ary Petera sy Jaona sy Jakoba dia tsy nahita olona afa-tsy Jesosy rery ihany. Le jiolahy teo anilan'ny tompo rehefa nanomboka nandatsa le namany anankiray dia niteny izy hoe tsarary noho izy ny zavatra teneninao satria tsika aneo izy nanaovantsika asa ratsy na tonga antsika miantona eto amin'ny hazo fijaliana. Dia nitodika izy dia nanomboka tsy nijery olona ntsony amin'izay fa nijery an'i Jesosy. Fa tia lehilahy ty ozy izy tsy mba nanao heloka na nanao fahadisoana nefa miaraka amintsika eto. Dia nitodika tany amin'i Jesosy izy niteny hoe Jesosy tsy nahita intsony afa-tsy Jesosy izy tamin'ile moment farany fiainany. Sambatra io lehilahy io. Jesosy tsarovy rehefa ho avy amin'ny fanjakanao ianao. Tsy nahita intsony izy ankoatran'i Jesosy. Dia nitodika Jesosy niteny taminy hoe anio
ny aonanao amiko any paradisa. Izy tsy niteny hoe tsoahantsika amin'ny fantsika, tady ranontsika ho atao batisa lose. Rehefa tsika miverina amin'ny fantsika eto indray dia hitanareo amin'izay tsy any amin'ilay hoe batisa ilay izy na dia fotoana amin'ny batisa ary rehefa avy eo fa ny anatin'ny fo ilay izy. Ilay fo mametraka an'i Jesosy hoe ianao ny voalohany, ianao ny farany, dia ny eo ampovoany zany izy feno azy. Amen. Zay tsy vita hatramin'izay ary tsy azo fitaina, tsy mety vita, hozy izy message ny rédemption rehefa eo Jesosy vita. Io zavatra eo amin'ny fiainao io heverina ohatrany ohatrany tsy mety vita ilay izy pasteur ohatrany ela be, ohatrany le fikarakarana, ohatrany misy zavatra miasarotra, me compliqué, very le dossier, may le trano isan'le taratasy, tena raha ny fitenin'le mpikarakara tena tsy vita tsony. Androany maraina ny tenenako aminao fa vita zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Satria teto les situations anainga faherezana ao anatinao sy fanantenana. Ny fahafantaranao ny révélation ny rédemption dia tokony hampiakatra ny niveau sy ny kalitao an'ny espérance ao anatinao. Teto tsy nisy fa izy Jesosy misy. Androany maraina koa irahan'i Jesosy hampanantena, hampahery, encourager ny fianakaviana rehetra hoe eo amin'ny letreretinao mihitsy hoe ohatrany tsy misy tsony, hoy Jesosy misy. Ary le izy tsy zavatra le izy fa izy tsy mahenteka ao an'Andriamanitra. Les solutions tsy hoe solution hoentiny fa izy mihitsy le solution. Hozy izy le anjely tsisy. Eritreretinao hoe hitanao le olona mivavabavaka amin'ny anjely ireny zany, tenen'ny anjely tsisy. Fa izy Jesosy misy. Ny anjely mety tsy mahita fa za le izy. Tsy aleto dia any amin'ny Jesosy. Zay mahatonga anao tsy mila mahafantatra koa izay anaran'ilay anjely. Ny tokony ho fantatrao ny anaran'i Jesosy. Ary le tenen'ny Timoty faharoa toko faharoa manambara hoe zay manonona ny anaran'ny Tompo aoka izy hiala amin'ny ratsy fanaona. Zany ny tokony hiazakazahantsika. Mba ahafahan'ilay anarana omena haja sy voninahitra asina tandrify azy, ahafahan'ilay izy mamaly tsara. Hitanareo io anaran'i Jesosy zany afaka tonon'ny olona rehetra fa tsy mamaly tsara ho an'ny olona rehetra. Misy ifandraisany amin'ny fifandraisanao manokana amin'io anarana io no endrika isehony le vokatra ngeza be ao ambadika io anarana io. Zay tsy vita hatramin'izay afaka ho vitaina. Ny antony lay Jesosy mahariva ny teny teo amin'ny hazo fijaliana hoe vita ny zavatra rehetra no niakatra ny an-danitra lady maraina ny teny tao nolon'le fanavotana hoe io boky tsisy afaka manokatra io za afaka manokatra an'io, io boky tsisy afaka maka io za afaka maka an'io, io boky voafatotra sy voafehy tomboka se fito io za afaka mamaky le tomboka se fito. Zay tsy vita eo amin'ny fiainanao vita ny Jesosy izy. Zay fotsiny rangany androany tendreo ohatra mametraka tsika eny na tsy vita rio tsy maninona fa rehefa makany an-danitra fotsiny sady makany an-danitra ianao vita io menaran'i Jesosy. Mety sa tsy mety? Zafady leloia. Misy fotoantsika mionona hoe tompo tsy maninona ilaina ianao ny teny hoe na tsy hitranga ary iny anaraka anao foana, ilainy zany fa tia mivaliny hitranga le izy. Ny réaction anao tsara ianao miteny na tsy hitranga ary tonga foana sabotsy maraina izy mitory ao. Ilainy zay. Fa mivaliny ho ataon'le izy. Izy ane mariny ho reto marina izy amin'ny zavatra ny teneniny. Finaka le efa ny teneniny dia mety hiteny ka le izy nefa rehefa mandrosindroso taona firy taona ianao 75. I Abrahama 75 vao niaraka taminy. Mbola nahita zavatra be dia be. Ka raha latsaka izay ianao androany afaka ny mbola hita zavatra mihoatra. Ary za mahita fa ny olona rehetra mbola tonga sady mangatsika ny andro mbola asiana herika tsara vao maraina, ampangatsitsika azy tsara mihitsy. Ao anatin'iny mbola mahita hirika ianao hoe za andeha hivavaka. Hitanao le izy. Hitanao le izy. Amen. Jesosy ilay olombelona tokana mendrika satria sady tsy nanota izy tsy nalala ota. Fantatrao amin'izay na tonga an'i Jesosy tonga olombelona hijoro amin'ny toeran'ny fanavotana io
aka ny toeranao satria tsy vitanao tsony le izy fa ianao efa noloto-pahotana dikan'izay eritreritany hoe ozy izy le anjely tsy azo jerena koa le boky zany hoe enjana ane zany io boky io zany ny tanin'Andriamanitra tsy azo jerena mbola tsy miteny akory hoe tavan'Andriamanitra mbola vao le boky fotsiny tsy azo jerena satria le izy tsy hoe zay te hijery de mijery fa misy olombelona anankiray naka ny toeranao Jesosy no anarany toy izy Jesosy tsy de afaka jereko io de afaka alaiko de afaka sokafako de afaka soratako ny anaranao de afaka pahitako anao de afaka omeko anao de afaka iarahantsika mamaky hitanareo miaraha tsara amin'i Jesosy amen zavatra nitranga ihany koa voarantsika izay voalohan'izay zay tsy vita de maninona vita azo fitaina zay tsy ahitana hoe ty zavatra ty tsy misy na hoe tsy misy tsony na hoe tsy misy mihitsy toy izy Jesosy misy mba asoitsikitsiky koa saranga efa mahambe ohatr' zany le teny mbola ohatr' zao tarianao misy fanantenana ho anao ne dikan'izany misy fanantenana ho anao ao amin'ny Kristy avy amin'le révélation maneho fa inona no efa nataony mba hahafahanao mitsikitsiky miatrika an'le androany ny tam'izany ary nyvitainiko zay anao kely androany io tsy ho ataony ho ataony io ranga ho ataony io e le amen tena tsy mandre fantatrao ve hitanao misy zavatra mandresy lahatra misy zavatra tsy mandresy lahatra tenenino akaikinao amboary tsara fotsiny toetranao hoe minitsy mahita afa-tsy Andriamanitra hoe teneno izy zay le toetra travahena androany maraina hoe tsy mijery olona avy reny farany tsy mijery olona fa mijery an Jesosy sy tehaka mafy tsara ao an'Andriamanitra zay ny mahatonga atsika ao anatin'ny programa mpanompoana tsy mijery olona za pasteur ohatra tsy tonga tso ohatra mangatsitsika fa enao mangatsika nisy ranabavy ino idirany ranabavy amin'izany nisy rahalazy ohatra nanafitoana tsy mijery olona mijery Andriamanitra ao tokantrano raha za ianao tsy mijery olona ahita olona any ianao raha vao mijerijery olona hoe tonga de tonga saina be ary tena olona be misy ka reto miaraka amin'ny katao trano reto olona be ohatranao ihany koako alleloia ataontsika hoe raha miantitra ny vadinao enao koa hitandreo mampime amin'le izy tsy mijery olona mijery an'Andriamanitra pasteur hitam-bavaka ny fiainako fa mahatonga ny fiainanay ohatra zao nrovitiny dadabe anay taratasina frantsay tamin'izany teneniny akaikinao aza mijery olona jereo Jesosy mamelany eloko dadabe hoe mety tena ino koa nidirana misy olona mpahoriana zany afaka fantatrao fa afaka overin'Andriamanitra ane zany afaka ataon'Andriamanitra quadruple nationalité na hainao ndray leo amin'ny zavatra ehe ty za de lasa sady canadianina ny frantsay ny koreanina no malagasy ny fa mazava ho azy moa fa hitan'Andriamanitra fa misy tombontsoa amin'ny fanjakana le izy fa tsy hoe collection fotsiny eo amin'ny bahut azonareo ve le izy na mety hitenena hoe pasteur eto mbavaka fa mahatonga ny tokantrano mahatonga tsy mety mahazo anjara tokantrano nisy tovolahy zay namitaka tamin'izany de hitako hoe izy mihitsy namitaka ary tokony ho izy nefa ny tokony hakavady nefa ikala ihany na nalay zao zany hoe mijery olona roa zany ianao le tsy nakanao vady de le nalay mivady ary mety mijery fantely ianao ny zanany naterany le zanany tena mahatsiravina mihitsy na mijery azy zaza kely teraka ny mitokantrano de lasa toetra le izy mevonahitra fotsiny tompo zay zany Jesosy alleloia sotra tompo fa tsy nireriny lehilahy eto ambony tany eto zao misy eto sady raha lao mitompo tsara tena mivavaka motomotona tsara efa afaka amin'ny sigara stoka sy paraksy ary efa mba voatravaeza le eto tendray nefa ianao tsy eto le jerenao fa le eny aoko zay lo tsy resaka an'izay firy alleloia iverintsika ato amin'ny rédemption ry havana malala tenenina akaikinao mijery olona mijerean Jesosy
faharoa ny réaction jaune rehefa tratran'le trouble izy ary nazatsy eo amin'ny toerany ary hoe tsisy ozy izy le anjely dia tretiny hoe anjely be zao miteny hoe tsisy ianao zany miteny misy kefa anjely miteva tsisiko dina réaction jaune to dia tandrifondrahona be lasy ngiabe masoandro tsisy mahay an'izany zay mbola tsy naharaka meteo tamin'ny vanim-potoanany ngiabe matsy amin'izao efa mijery ihany ino meteo androany zay le nentina bavako maly efa nametranao tanana tsara ny tananao tomany jaune tena nytomany izy ina nampitomany azy raha tsy nanotany adamaseva tsy ohatr'izao inona nampitomany azy tsisy antena aina zany ny olona satria maninona tsisy afaka maka le boky marina fa efa vita amin'ny famonjena satria efa novotainy Jesosy ny famonjena fa ny teny ilain'Andriamanitra tsy enao ny sorona teo amin'ny fahotana fotsiny fa enao manjaka amin'ilay fahotana. Mehitanao amin'izay ve mahatonga an'Andriamanitra mampidina ny fanjakany ao anatinao? Mba hahafahanao mifehanao, mifehitena, fahononam-po. Galatiana 5:22-23 self control. Mba hahafahanao mifehy ny tenanao. Rehefa lasa mpanjaka ianao dia ny fanjakana tapahanao voalohany, alleluia, tsy mifoky tamin'ny misy ianareo fa mivatanao. Sy tehaka mafy tsara ho an'ny tompo ary mpanjaka. Sy tehaka ho an'i Jesosy. Misy fotoantsika mba inao an'izany dia lasa mpanjaka dia mpanjaka avy any mivoatra na nena na. Mpanjaka ny tenanao aloha ianao. Anjakao tsara aloha ny tenanao. Alleluia. Io ny royaume kelinao io ka. Tomanjona. Fa rehefa vita amin'ny fanavotana ary manerana ny lanitra dia nisy firam-baovao. Alléluia, sy tehaka mafy tsara ho an'ny tompo e. Ny révélation ny rédemption zany dia mampafantatra anao fa ao ambadika io ranomasy io afaka hisy firam-baovao. Mampihirahiranao mihitsy ny zavatra ho ataon'Andriamanitra ato e. Ary io hirahiry io ho angonina daholo ny tononkirany paster Njiva, taty Bobo, izay rehetra fantatra ato amin'ny tanàna, i taty Ve, izay rehetra pira ato Fortuna, izay rehetra hitanao e. Mihira io ho angonina daholo ny tononkira rehetra. Dia tonga saina ianao hoe tsisy mahalaza an'ilay zavatra tiako tenenina, velona amin'izay ny firam-baovao avy ao anatinao. Mety tenareo hoe zany ninona ndraiky n'izany firam-baovao zany problème anao tsy hitazanao anazy. Sakafo lavitra be sainao hoe ampiranao io. Hitanareo rehefa miseho fandresena tsisy olona zany hoe isa ry hotely, hoe tsisy an'izany. Fa misy zavatra miainga ho azy tonga dia hoe ho azy. Zay le hoe ho azy zay le tian'Andriamanitra iomananao ao anatin'io le ohatra miaritra kely ana amin'ny toetra io ianao mba hahafan'Andriamanitra mahazo aina amoakanao eo amin'le mampitomany anao ampiranao Andriamanitra. Asy orakoraka be ho an'i Jesosy. Ho tafiry ianao io, ianao menamenatra tsy samandray micro io, ho enjany ianao io. Ho tafiry ianao, azonareo ve le hoe tafiry? Tena hoe ohatry ny ahoana loatra zany le zavatra afaka ho ataon'Andriamanitra, ohatry ny tranga teo amin'ny fanavotana io. Zavatra tena eritreretina hoe tena tsy possible intsony zany, tsisy io. Fa hijoro Andriamanitra miteny hoe misy io. Dia teo amin'ilay ranomasy tena tsisy azo atao tsony. Vita le izy. Hitranga zany. Matoa ity message omen'Andriamanitra andro maraina tsy natao fotsiny hoe nafinaritra ve lasa voa tena nilay dia tsy milay, tsy resaka milay. Fa le impact izy eo amin'ny fiainanao fa ato. Ato andre vaovao tsara any aminao zay. Miomakomana mihitsy andray telefony. Oui, allô? To dia misy mirahira. Zay tenen'ny Baiboly resahantsika. Vao tonga eo amin'ny toerana anankiray Jesosy, tonga dia firam-baovao. Ritsa. Taloha ny hira ohatran'izao. Ohatr'izay. Avy amin'ny fanamasina. Fa rehefa tonga ny réveil tany Canada tamin'ny sasaky ny taonjato taona farany teo dia lasa ohatran'izao.
Henareo niova le izy dia zany gadokira zany ve nangalarany zao dia nataony hoe slow. Ny firam-baovao tsy ny ampelantanan'ny artista manamoly zafady. Ny firam-baovao eo amin'ny message de rédemption. Ohatry ny oneriana amin'ny ohatry hoe tena misy fanamasina mibitsika tany avaratra amin'ny aritako ianao teo any. Zay vao azoko. Tena akaikinao afaka hivadika firam-baovao ny ranomaso hoe. Teneno izy afaka hivadika firam-baovao ny ranomaso hoe. Asio aminaran'i Jesosy. Ozy izy le olona endro liona avy amin'ny fireneny Joda ozy izy. Izy no afaka anao an'io fa aza mitomany ianao. Hainareo ve zany hoe liona zany kristianina mahery. Kristianina mahery vaika. Powerful. Fa vao nitodika Jaune zanak'ondro malefaka be no hitany. Hainareo ve dikan'izany? Rehefa voarainao message ny rédemption dia tsy kristianina mahery vaika be no amantaran'ny olona anao fa kristianina tsara toetra be. Asio tehaka mifanaraka amin'izay. Hitanareo tsy haiko tana kristianina hoe tena aleloia vitsandra ny avy raha tsy fanahy be. Tsy izay. Fa manombokiseho amin'izay le tena endriky Jesosy very fefa ao anatinao ho avoaka. Teto rehefa nitodika mampitodika le toetran'i Jesosy. Ary rehefa tafatodika ny olona dia tsy ianao no hitany satria tsisy olona natao ho hita fa tsy maintsy Jesosy foana no hita. Teto liona avy amin'ny fireneny Joda ny tenen'le olona rehefa nitodika nefa Jaune zanak'ondro ny tazany. Mety hoen'ny olona hoe zareo tena enjana be finozo kristianina enjana be metana to dia sitrana marary croisade zany tonga dia fa rehefa tafahoana aminao izy ka tafatodika hiresaka aminao dia ahita izy hoe kristianina tsara fanahy voasedra be ianao. Tena tonga dia heno mihitsy hoe misy Jesosy velona be ao anatin'ny fonao. Tsy mikizy, tsy milà, lalalala. Fa tena dia olona feno fiadanam-po afaka mifandray amin'ny olona rehetra. Zany klaksona zany dia tonga dia miala eo amin'ny fiaranao. Sy eo amin'ny moto anao. Tsy karazan'olona. Efa tantaraiky anao reo iny. Anatin'le tsy reto koa ragnapepesy. Misy olona nandalo pisy pastera. Ça va amin'izomamy fotoana aleloia. Jesosy no ambadika zany mampafantatra anao hoe ianao io tsy hoe ato no an'i Jesosy ka rehefa ery amin'ny rond-point dia tsy an'i Jesosy tampoka ianao. An'i Jesosy ianao eto ary any amin'ny toerana rehetra dia anizy ianao. Sy tehaka mafy tsara ho an'ny tompo. Rehefa nandevozy ny fahotana ny olombelona dia tonga Jesosy namonjy azy dia afaka tamin'ny fahotana izy. Fa indrindrindrindra novidiany Jesosy tamin'ny rany dia nataony mpanjaka. Tonga dia manjaka afaka manapaka amin'ny fahotana. Dikan'izay ianao zany mpanjaka afaka mideside, afaka mikontrôle. Ny apastera ny tena tiako tena dia kontroleko mihitsy mivadiko. Tsy mivadinao aloha ny kontrolenao fa ianao. Iny tananao iakibe miscroll kontrole aloha iny. Ny maso, mivava, sofiny, ny fanaka. Efa nametra tanana, sa mbola? Ary fitao androany zay mba ataovy androany zay. Titso alevako an'izany ka za tsy ametraka aminao atsy. Samy manao ny azy. Fa ilainy zany tena mety sapozinareo ohatrany hoe aloha tsy miresaka aloha resahany zany e. Ametra ao tanana io. Fanaka, taovam-pananana.
naverina ny mahampanjaka ny zanak'olombelona le notendrena napaka ny tany sy ny voary. Very io fa efa mpanjakana io rehefa napiditra ota teo amin'ny fiainany Adama. Araktsika le izy a. Very le izy. Fa rehefa nanao ny famonjena sy ny fanavotany Jesosy zany hoe novidiny indray isika tamin'ny rany. Zay mahatonga le hoe ny ra nanavotany ahy. Aizy io raha io androany? Io nataony eo amin'ny fandraisany io ho fampatsiahivana anao fa ianao io a namary tena ho andevo fa nyrécupéren'i Jesosy a novidiny ary androany a dia azy ianao. Dia le izy a aman'Andriamanitra azy anazy ianao fa tsy tonga dia mibirdy izy. Andriamanitra tsy Andriamanitra mibirda na brigady. Tsy violent izy ka manery ianao satria fananana ianao. Fa mamalemy fanahy azy a dia miandry izy a ny fahatsapa-tenanao anome an'izay fananana izay ho tena azy tokoa. Zay mahatonga antsika manambatana fa tsy tompony vatantsika, manan-tsafidy fa tsy tompony safiditsika. Tena akaikinao nomen'Andriamanitra safidy ianao fa tsy anao le safidy hoe fa an'Andriamanitra io fa nomeny le izy hoe a mba ho ampiasainao. Amen. Ny dikany hoe fanjakana dia fifehezana. Rehefa jerena hoe misy toerana tanàna anankiray na firenena anankiray, iza no mifehiny ty fanjakana ty? Mpanjaka. Alleluia. Ny fiainanao le fanjakana tapahanao. Toetra n'Andriamanitra ny fahononam-po, efa resako teo zay. Toetra n'Andriamanitra ny fahononam-po. Ny olona naverin'Andriamanitra eo amin'ilay fanjakana sisoronana dia olona afaka mamoaka fahononam-po ifehy ny tenany. Korintiana 2:4 naran'i Jesosy olom-bovidy ianareo, zay le rédemption. Ianao zany a ohatry ny entana ny vidiana. Dia mety teny hoe zarangaza atao za tsy entana. I Adama nanao zay fa tsy ianao arany. I Adama namaritra ny tena no toy ny entana lasa andevo ny fahotana noho ny amin'ny fitaka natao menarana dia nanaiko fitahana koa izy a dia tafiditra ny fahafatesana. Olom-bovidy ianareo zany hoe isika toy ny entana azo vidiana, niny vidy antsika dia izy Jesosy. Ary inona ny vidiny? Ohatra hoe inona ny vidiny? Tablety raha. Anareo tsy niteny hoe tatika le raha. Jesosy no mividy antsika dia raha ny vidiny. Efa vita zany ny transaction. Tsy any amin'ny devolontsony zany ianao fa efa any amin'Andriamanitra. Ny fahatsiarovana an'izany dia tokony hatonga anao hitsikitsika ianao hoe za tsy any devoly zany any Jesosy a. Fa zao nefa ianao mila mazoto mamerina an'izay isanandro vao maraina indray any Jesosy a ary averiko eo amin'ny Jesosy ny mahafananany ahy. Fa le izy tsy hoe lasa fananany ho azy ianao. Ianao mila mampiasa safidy mametraka anao ho tena fananany tokoa. Amen. Olom-bovidy ianareo ka dia mankalazana Andriamanitra amin'ny tena anareo. Aiza hono no aseho le izy hoe olom-bovidy tsika ka mankalazana Andriamanitra? Eo amin'ny tena. Eo amin'ny tena, eo amin'ny vatana. Fa sao dia miteny eo mijeriny akaikinao eo amin'ny tena. Tsy azo atao ansana izy fa eo amin'ny vatana le resantsika. Alleluia. Aleo atao eo amin'ny C ohatra. Na eo amin'ny D, na eo amin'ny elahy. Fa eo amin'ny tena tonga dia ohatran'ny le teneny eto a tsy fifanondron'olona fa corps. Tena akaikinao. Misy programma zany io vatanao io. Teneny tsara izy ireo masony. Misy programma ny vatanao io hoe. Io zany tokony hoentsika mankalaza an'Andriamanitra. Amen. Jakoba 4:7 aminaran'i Jesosy. Izy eo aminareo no endry sy manam-pahalalana aoka asehony amin'ny fitondran-tena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahy ny fahendrena. Fitondran-tena tsara. Ny mpanjaka dia mifehy ny tenany. Ny mpanjaka koa dia mifehy ny teniny.
Petera voalohany toko faefatra ny faraiky ambin'ny folo 1 Pierre 4:11 minaran'i Jesosy raha misy olona miteny dia oka izy teny toy ny milaza tenin'Andriamanitra. Ny mpanjaka tsy miteniteny foana zany. Mpitoro teny toko fahavalo andiny faefatra fa ny tenin'ny mpanjaka dia misy herika izy no mahazo manao amin'ny hoe inona no ataonao. Mitondra tena tsara amin'ny maha-mpanjaka napetraka Andriamanitra araka io rédemption io. Dia aza dino fa enao isika za amin'ny maha-mpanjaka antsika ao amin'ny Kristy dia manana mpanjaka tsika. Mpanjaka ny mpanjaka. Ny teny latsaka avy eny ambava amin'ny mpanjaka dia lasa lalàna. Marina zay sa tsy marina? Zay teneny dia mivadika lalàna satria izay no maha-mpanjaka azy. Izay no mahatonga anao mila mitandrina zany amin'ny zavatra teneninao. Ary izay mahafaly an'Andriamanitra nahavita napiditra amin'ny fanahiny ao anatinao mba tsy hisy ny olona miteniteny foana ianao. Fa mifanahy amin'izay avy eo no manampy ianao hife ny vavanao. Anisan'ny kontrole ny mpanjaka voalohany eo amin'ny royaume dia ny varavara ny fanjakany. Satria raha vao barana ny fanjakana io tena zavatra mitranga miditra zay tsy tokony hiditra hanimba n'ilay fanjakana. Inona ilay vavahady? Ozy izy izy antenen'ilay izy ozy izy David asio inona ozy izy oka izy fiambena ozy izy ny varavaran'ny molotro. Zany ny tenin'ny mpanjaka. Tena akaikinao or mpanjaka hoe tandremo ny vavahadinao dia tondro ilay mivavany tandremo ny vavahadinao hoe tandremo zany fa enao ihany manokatra n'ilay vavahady hidiran'ilay zavatra tsy tianao. Fehezo ny zavatra teneninao. Ny mpanjaka koa dia mahafehy fotoana. Ny mpanjaka tsy hoe manam-potoana be. Ianao mety mieritreritra hoe re mpanjaka re angamba dia tena vakansa foana. Tsy mpanjaka izy raha manao vakansa foana. Satria tsy mandeha amin'ny laoniny ilay fanjakana. Fa ny mpanjaka manana zavatra enjehana ao anatina fotoana anankiray. Ozy izy ny Isaia 7:20 minaran'i Jesosy ary amin'izany andro zany dia ho adinoina 70 taona tiro toy ny andro mpanjaka iray. Ny andro anankiray rehefa tonga mpanjaka ianao dia ohatran'ny 70 taona. Ka raha vao manao foana eo ianao androany 70 ans aoriana ny androany raha zay ianao tsy manao foana. Tenena akaikinao rehefa lasa mpanjaka ianao hoe dia mietrika 70 taona manaraka hoe avy ireny zay mietrika 70 taona manaraka hoe ny andro anankiray hoe zay no mahatonga antsika vao marina dia faly miteny zavatra tsara mitandrina miambina mijoro satria fantatsika efa ny 70 ans manaraka indray afaka hiantohan'ilay androany iombonanao tsara amin'Andriamanitra. Aza miaina fotsiny amin'ny androany tsy hiteny rapitso androany ianao mijoro tsara satria misy rapitso ho ateraka iny. Amen. Tao amin'ny fanavotana ianko zay ianao maranako azy araka ilay firam-baovao teo amin'ny fanavotana raha vao miresaka ratsika dia tonga dia fotoana ny zava-baovao. Rehefa latsaka ny rà ozy izy Jesosy inona ny teneniny ozy izy ty kapoaka ny fisaorana raha ny fanekena vaovao latsaka ho famelany heloka maro vao latsaka ny rahan'i Jesosy tonga dia manomboka ny testameta vaovao. Vao nosorana ranto lambaravana sy ny tatao tamin'ny andro ny tany Egipta tamin'ny andro ny Mosesy vao vita ny fanosorana ny apitsininy tonga dia bonane zay ilay resantsika omaly tonga dia taom-baovao sy départ vaovao. Vao vita ny Jesosy lady maraina ny rédemption tonga dia fiainam-baovao no misokatra ho an'ny humanité tout entière. Tenena akaikinao misy zava-baovao afaka hitranga hoe amen. Manintsika ndeo amin'ny latabatra ary androany manasanao ny rainao iombona aminy amin'ny maha-mpanjaka sy amin'ny maha-mpisorona. Mety tsy resaka firy momba ilay mpisorona fa mety lesona amin'ny fotoana manaraka fa ilay mpanjaka ny raisitsika androany. Ny mpanjaka dia maninona mifehy mikontrôle tsy manao zay tiany fa manao zay mahasoa ny fanjakana. Misy teny zay ao hoe ny tena mpanjaka ozy izy dia tsy misakafo mba ho mamo fa misakafo mba hatanjaka. Hitanareo amin'izay ilay izy misy responsabilité zany napetraka Andriamanitra ao aminao rehefa niraisinao ny fanjakana.
Alléluia. Ny message ny rédemption dia misy zavatra be dehibe nomeny teo. Zay tsy vita hatramin'izay dia maninona? Vita. Zay tsy misy mihitsy maninona? Misy. Dia ahoana ny raha masy? Lasa firam-baovao. Le kristianina mahery vaika be lasa tarafiny tonga kristianina tsara fanahy sy tsara toetra. Ny raha fanekena vaovao manasanao hitsangana. Ny raha fanekena vaovao ty le raha nomeny Jesosy teo amin'ny fandraisana. Atserovanao azy. Inona zany ny azontsika tsaronany amin'izay nataon'i Jesosy ny aminy mihitsy androany? Ny namonjeny ianao sy ny nanavotany ianao. Androany naverina ho mpanjaka ianao, afaka mife, afaka mahonon-tena, mahono-po. Ndao tsika hivavaka. Raha aminaran'i Jesosy Kristy Tompo entina eto anatrehanao ny fiainanay, ny tenanay tokony ho ankalazainay satria olom-bovidy izay, ny fanahinay sy ny ainay sy ny mombanay manontolo. Mampiakatra lenta sy kalitaon'ny fanantenana ianao, ny fahafantaranay ny fanambarana momba amin'ny fanavotana. Mba afahanay miteny tahaka ny Joba fa velona ny mpanavitra anay. Ary ijoro izy, tsy hoe any aparany, fa androany, eo aminay sy ato anatinay. Tsarovy ny tsiraray avy izay tonga eto androany Jesosy. Ao ny mety efa tapidalakale satria misy zavatra mety nantenaina, mety nametraha-panantenana taman'olona. Izay ifonanay aminao satria ny message ny rédemption dia mampatsiaro. Fa tsy olona le izy, fa ianao Jesosy. Samy mifono natrehan'ny Tompo raha misy izay hoe olona ny nantenainao, na mety hoe ny vadinao no antenainao, na mety hoe manantena ny zanakao, na manantena ny mpiara-miasa, na mety izay olona fehezinao, na mety hoe nanantena mpitondra ianao, olona zany. Dia avy eo tsy mandeha amin'ny laony le izy dia Andriamanitra avy eo no isosoranao. Vereno natrehan'Andriamanitra, aza mijery olona, asa raha mivavaka ao. Raha eo aminaran'i Jesosy tena miverina eto tongotra ao izay androany. Ifonanay Tompo ao. Fa misy taona olona ny tonga atao tsainay voalohany. Ary misy taona afangaronay amin'ny fanantenanay ianao. Ny fanantenanay fa olona manokana no ampiasainao. Zany dinga mpifandraisana rehetra zany no entinay androany. Ary inonay fa eto amin'ny latabatry ny fampihavanana, latabatry ny firaisana, eto amin'ny latabatry ny fahatsaranao. Dia izay rehetra tsy nambolena ato anatinay dia ongotana. Tsarovy izay rehetra miatrika ady, miatrika fahasarotana, miatrika tafiotra, trouble. Mba afahan'ny Tompo, afahanay tsiraray avy, mampiasa ny fahazotonay sy ny safidinay, tsy jery afa-tsy ianao. Isaoranay sankasitrahanao amin'ny fotoana androany maraina, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. So rehefa nanomboka zava-baovao ianao tamin'ny rédemption, rehefa navotanao izay dia misokatra ao amina zava-baovao Tompo n'isan'andronay. So raha betsaka fa natao hitandrina izay noho ny amin'ny fanjakanao atao anatinay, ny namerenanao anay ho mpanjaka sy mpisorona araka ny teny nomenao fa 70 taona ny andro ny mpanjaka anankiray. Sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny communion andro amin'ny maraina, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amen. Ho an'izay rehetra niara ny sakafo tamin'i Jesosy, ny alina izay namadiana azy dia naka-mofo izy. Dia izao ny teneniny hoe raiso hany ozy izy, tia niteraka izay mivakiana ho anareo. Izao ny atao fahatserovana. Satria ozy izy izay mihinana nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary za nangana azy amin'ny andro farany. Ny zavatra rehetra azonareo hohanina akoatra ny rà, ny zavatra rehetra azonareo sotroina akoatra ny toaka sy ny poizina, fa ny nofoko izy izy ny tena fihinana. Rehefa jerena ilay izy tena marina mafy, tena tsy ampafirina amin'ilay vavony ho an'izay tena be gabaribe zany. Fa ilay izy tsy any amin'ny angezan'ilay mofo, fa any amin'ilay zavatra hoentin'ilay izy satria fantatrao ao amina révélation fa tsy sakafo tsotsotra ty, fa Andriamanitra. Jesosy zany rehefa miinvite anao dia izy no arosony eo ambony latabatra, ary nipozin'ilay mofo tsisy masirasira. Izany hoe nitsirin'ilay izy zany tena misy pain au chocolat be tsy epity etsy, fa tsy izay. Ozy izy Jesosy, iny azonareo hohanina foana rehefa mirava rehefa avy eo, fa ilay tena fihinana ny tenako izy izy. Halleluja. Misaora azy.
o Jesosy tiany rahany tio izy kapoaka amin'ny fisaorana fisaoran'Andriamanitra ny fiainanao manontolo sotra ray aminaran'i Jesosy ny fiainanay amin'izay tondranao anay amin'izay dingana misy androany dia isaoranay ianao makasitraka ianao zay mbola velonay na soma tsara vao maraina afaka mivavaka tonga eto miombona miaraka amin'ny praitapo sy ny fianakaviana rehetra ao aminao misaotra fa mbola nitehirizinao tahinao valianao vavaka aneonao fahagagana isehonao tezainao itsinao nitiavinao ary tsy manarianao akaiky ianao zay misaotra ny amin'izany rehetra zany sy zay tsy voatonona zay voatonona tsiraray avy momba ny fiainany amin'ny anaran'i Jesosy raha ny fanekena vaovao zay latsaka ho famelana ny heloko ny maro amin'ny anaran'i Jesosy no anononako fa voavela heloko tsika tsiraray avy misaora azy Avo fontanao dia mankasitrasy misaoran'Andriamanitra fona manontolo. Misaotra ray aminaran'i Jesosy ny amin'ny latabatra. Misaora azy ny amin'ny fanavotana, misaora azy ny amin'ny fanavotana tonga dia isaora Andriamanitra. Misaora azy ny amin'ny famonjena sy ny fanjakana napetrany ao anatinao. Mankasitan'Andriamanitra aminaran'i Jesosy. Apetrao amin'ny lohanao ny tananao ankavanana main droite. Apetrao vedika aloha ny vera rehetra dia samy mimetraka tany eo amin'ny lohany. Nan kameramanina nizaniza, ny ankizy main droite loha teneny hoe manomboka androany tsy mijery olona mibanjana an' Jesosy manomboka androany manantena fa na tsy misy mihitsy aza na tsy misy intsony aza dia rehefa eo Jesosy dia misy zany manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy ny ranomaso rehetra mivady io firam-baovao manomboka androany maraina amin'ny anaran'i Jesosy tsy kristianina mahery vaika fotsiny no amantaran'ny olona fa toetra n'Andriamanitra tao anatiko amin'ny anaran'i Jesosy manomboka androany satria mpanjaka ary Jesosy ny mpanjakako dia feheziko ny tenako feheziko ny zavatra teneniko feheziko ny fotoanako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Apetrao ny vera, apetrao ny tanana amin'ny tiafa mafy an'Andriamanitra anao fanatitra vedentsika mazoto eo na vetivety. Alleluia. Alleluia. Iza no nitahin'Andriamanitra tao anatin'ny teny. Iza no natsapa hoe resaka tamin'ny Andriamanitra amin'ny tiafa mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Tonga amin'ny fotoana fanatazana amin'ny fanatitra sy fanaovana ny ampahafolo-karena. Ary koa raha ohatra hoe misy apetrak'Andriamanitra ao anatin'ny fonao. Tsika moa zany dia eo ampanataterana amin'ny fananganan'ny centre hvkl. Dia ataovy anaty valopy ny ampahafolo-karena aloha zany tokony asianao soratra eo ivelany hoe ampahafolo-karena na tsy asianao ny anaranao raha tsy maninona fa sivy montant. Dia ohatran'izay koa ny fananganana centre ataovy anaty valopy dia asivy soratra hoe centre hvkl dia afaka tokony asianao montant eo afaka asianao ny anaranao raha mety aminao. Ya, dia ataontsika mangarahara tsara ny fitantanana an'izany misy tatitra eto fara-kely ny indray mandeha isam-bolana. Alleluia. Ny filazana sekoly isa maraina rapitso maraina rapitso tsy rapitso ka rapitso lahady rariva aloha hvkl France manomboka amin'ny le programme ya hvkl France manomboka amin'ny roa any France zany hoe mety amin'ny telo eo angambany na amin'ny efatrefatra eo amin'ny telo manomboka eto amintsika dia mila tsika raha sitrakao tsy terena le izy fa mila misakafo tenitsika, mila mitsindrona tenitsika, mila mihinana tenitsika, mila misotro tenitsika, mila tonga zavatra rehetra aminao ny tenin'Andriamanitra mba ahafahanao mijoro tsara tsy ho elingeleny ny zavatra maro izay afaka hitan'ny maso sy renesin'ny sofina. Amen.
alady dia mbola misy ihany koa amin'ny hvkl France any andafy azafady fa tsy hvkl France irahantsika amin'ny pasteur Rivo zay namantsika any Haute-Savoie dia miaraka amintsika koa izy dia mbola alefa direct tao amin'ny hvkl-mission Iventsay ihany izy zay. Alleluia. Sekoly alatsinainy talata alarobia manomboka amin'ny amin'ny fitora isa maraina alatsinainy talata alarobia amin'ny fitora eo amin'ny Shoprite Analakely eo ampitan'ny lycée Gigi Rabearvelo Jean Joseph Rabearvelo eo ampitan'io Shoprite deuxième étage latsinainy maraina sekoly fanasitranana talata maraina amin'ny fitoko hatramin'ny valo sasany sekoly famana olana alarobia maraina amin'ny fitoko hatramin'ny valo sasany sekoly fitahipana sy fanambinana ho an'ny tsirairay avy sy ny isan'ny tokantrano. Alleluia. Asainy ianao tena hoe azoto iain'ny teny mila an' Jesosy ny fiainanao raha vao tsisy an' Jesosy io dia mangozozo. Alleluia. Ohatran'ireny olona tsy ampy sakafo ireny vao tsy ampy sakafo dia rehefa miazakazaka kely dia maninona tsemboka dia mangovotra ny tongotra dia tsy mahavita mijoro fa mila misakafo ten'Andriamanitra ianao mba hijoro tsara hatramin'ny farany. Amen na fandarana manaraka rehefa aveo misy batisa raha tapa-kevitra ianao misy fampianarana rehefa aveo ao aorianan'izao fotoan'izao dia mena formation ianao afaka mametraka fanontaniana mety misy zavatra mampisalasala anao dia asaina ianao ampitiavana anatrika an'ilay izy dia lasitsika miaraka rehefa aveo mamonjy an'ilay batisa ny rano etsy anala mahitsy efa voakarakara ny tsara ny toerana ozy izy dia mpanompon'Andriamanitra maly hoe efa nitsapainay ny rano fa tsy mangatsika. Alleluia. Midira ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa ho hitanao fa tsara Jesosy. Alleluia. Ainjiro makety aloha ny tananao andaotsika hivavaka ho an'izany fanatitra izany ndray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay misaotra anao zay ny amin'ny fahafahana nomenao anay Jesosy ndreto avy aminao atolotray ho anao ho fampandrosoana ny asanao aoka Jesosy ho tonga fanan'olona maro ary indrindraindrindra voatahiry mandra-piverinao eny amin'ny raha ho any lanitra raha amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Farany azadino ny mitondram-bavaka ny asa any France. Alleluia. Azadino no mitondram-bavaka ny asan'Andriamanitra eto an-toerana mila fanohanana am-bavaka mila mifanohana amam-bavaka isika tsirairay avy tahin' Jesosy daholo Alleluia. Zay rehetra tahin'Andriamanitra tao amin'ny teny androany ndao tsika hitsangana hiteran'i Jesosy dia asiorakoraka mafy sy te hatanana mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Ataovy ambony tanantsika ho an'i Jesosy.
aza anatin'ny tananao dia isaoran'andriamanitra mifonao manontolo feno fifaliana sy fankasitrahanao anatinao isan'izay nofidiny sy nantsony indray zasy ianao a iray latabatra sy iombona aminy a eto amin'ny fanatreny androany a misaora azy isaoran'andriamanitra io fiainanao androany io aza vela ovesara ny zavatra mety hoe tsy misy na tsy hitany maso a fa feno isaorana asa anatin'ny vavaka ao dia isaoran'andriamanitra isaory ankasitrahana iray amin'ny anaran'i Jesosy a ny fotoana ny fanatrehanao a ny fivoriana ny teny ny fafahana nitondra ny fiankofanay sy ny fonay ny fideranay sy ny fifalianay misaotra ny mivavaka tsodrano ny faminaniana ny fampaherezana nomenao androany misaotra ny amin'ny fiainany tsararay avy mankasitraka tompo mitantana ianao mandamina manamboatra manangana ianao misaotra ny amin'ny fianaran'ny ankizy fianaran'ny lehibe misaotra ny amin'ny asa mandrarà ny fiainatokantrano ny fiainam-pahasalamana ny fiainam-panahy ny fiainam-panompona isaorana sy ankasitrananao zany misaora tompo ny amin'ny fiainam-pirenenay ao afontanao dia misaoran'andriamanitra ny amin'ny fiainam-pirenentsika tonga dia isaoro fotsiny fa efa mamaly rangan'andriamanitra mankasitra dia mahita zavatra tsara efa manao intervention tompo mikarakara ny firenenao saotra raha eo manome voninahitranao zay amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny Madagasikara eo an-tananao ny taninay ianao ny miasa ianao ny manasitrana sy manangana ianao ny efa mibitsika manampy ny mpitondra sy ny tompona ndraiky ty sanambaratongany ianao ny koa ny mampitoetra ny fiadananao amin'ny isa-tokantrano manerana amin'ny Madagasikara raha isondera sy ny laza ny anjara ny voninahitra mandrakizay amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kely avy any Nazareta amen amin'ny anaran'i Jesosy a amen tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a ny fahafahany ao anatinao isokatra fa efa navotany ianao ko satria navotany ianao ninina heverin'ny olona fa tsy misy na tsy hita manomboka andro amin'ny maraina satria ny masonao mibanjina an' Jesosy a mety eo hoy aho hoe vita io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta mahita fa hiasa Andriamanitra tahaka izay efa nataony hatramin'izay fa ny masitsika ny ahita azy bebe kokoa satria isafiditsika hijery azy bebe kokoa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta amen raisiny tsodrano zay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta hitanao anie Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka mindra fo aminao anandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka nomenao fiadanana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta amen zareo no fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo amen dia amen